Miaraba tombokivavy manao tombokolahy antelo maraparany no vahintsika eto amin'ity fandaran'ity amin'izao alina izao. Izy moa tsy mahalala ny antelo maraparany efa mpanao politika mihitsy moa izy efa minisitry ny tontolo iainana tamin'ny 10 taona lasa ary nisafidy nandeha nitsopinenana tany ivelany ary ankehitriny dia tafaverina eto an-tanindrazana izy manana ndraiky dagoavana eto amin'ny fitondrana amin'izao fotoana satria mpanompontsaina manokany ny PRRM izy filohan'ny refondation de la République. Miarabanao tompoko. Miarabanao namana Joara Voajanahary ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana amin'izao alina izao. Marina ve ny fanolorako anao telo? Marina daholo le voalazako anao. Marina tsara. Ya, eny ary fa ny tena nahafantarana anao aloha indrindra tao ao na tamin'ireny fotoana ireny ary dia ilay resaka fanoranana bois de rose. Za tena iny aloha no tiako hidirana voalohany raha sitraka ao. Voendrikendrika ve ianao sa efa voapanga ve ianao tamin'ireny le hoe 30 000 rondins de bois de rose nalefa tany Singapour ireny. Fony ianao ministra tamin'ny 2014. Voalohany ny entiko ny teniko voalohany aloha dia miarahaba an'ireo namana rehetra izay manaraka ny fandaharana ary faharoa manaraka an'izay dia ny fiverenako eto moa zany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia hita fa misy antony ary nanelingilina namana sasany. Ny fanontanianao dia hoe nafatarana dia ny raharaha bois de rose rehefa mandray andraikitra moa ianao ministra voatendro ministra tamin'ny fotoanan'ny premier ministre Cour Roger ny tenako ministra ny tontolo iainana angamba volana avril teo izy zay na volana mars 2014 mars 2014 dia nitantana ny départementan'ny tontolo iainana ny ekôlôjia ary ny ala. Iarahantsika malala fa tamin'ireny fotoana ireny tena mbola nafana be ny raharaha mbola voanivoaka krizy tetezamita voanivoaka krizy tetezamita fa tao anatin'ny tetezamita nefa zany dia tsisy nalala fa tena catastrophe naturelle ny zavatra nisy tamin'ny ressources naturelles teto Madagasikara surtout ny resaka bois de rose fanoranana bois de rose nanomboka tamin'ny talohan'ny tetezamita izy io dia efa nisy ihany fa nidominen'ny olona professionnel amin'le izy fa rehefa nandeha ny tetezamita dia nanao daholy ny olona rehetra tamin'ny tetezamita rahantsika malala zany. Nisy moa fanokafana kely autorisation dia avy eo nankatona nenjehana ny sasany zay manao misy ny fanenjehana ny namana sasany ry Zakariasy ireny ohatra dia nigadra mihitsy rehefa nidénoncé ny fanondranana tamin'izany fotoana zany. Ka rehefa tonga tamin'ny départementa io ny tenako zany dia anisany ady tsy maintsy natao ni lutte contre le trafic illicite de bois de rose satria efa nanao sonia ny convention any CITES dia ao amin'ny CITES zany dia misy fepetra tsy maintsy arahana zay mahatonga le izy hoe illicite raha voa tsy manaza an'izay fepetra iarahana amin'ny CITES zay fa tsy midika izany fa nisy ny interdiction totale fa amin'ny alalan'ny fifampirarahana amin'ny CITES ny fiarovana ny dossier any amin'ny CITES amin'le antsoina hoe plan inona moa filazana azy plan de gestion des stocks no alefa edina hevitra any amin'ny CITES ao anatin'io zany ny fametrana hoe zéro stock, zéro coupe, etc. Mamaly ny CITES zany hoe ok rehefa approuvé zany ny dossier dia zay vao mahazo
manondrana ara-dalàna ny olona fa tamin'io fotoana io zany a dia mbola voanivoaka n'le transition nisy an'le ravage n'le forêt a amin'iny atsinanana iny dia nandray atsika lazany hoe nandray mesure drastique zany a c'était hoe interdiction totale aloha tam'izay efa nisy ny mission natao tany ny arovana n'le dossier fa tsy nipasy moa tam'izany satria mbola sarotra be tamin'ny fotoanandreo efa naministra anao zay za efa ministra zany a dia efa nandeha ny défendre am'izay an'le dossier tany amin'ny cité sy hoe mba afaka anondrana zahay non inona ny politika afahana mametraka an'le bonne gestion des ressources forestières eto Madagascar zay zany ny mesure ndraisiny tam'izany niaraka tam'izany no solitaire banque mondiale niaraka tamiko tam'izany miaraka am'ireo technicienne namana solitaire ny présidence koa nisy tam'izany tany Genève io dia nisy fotoana am'izay za nandeha tany nanao mission tany a Cancun any a Mexique voalohandohany navotendry anany tam'izay dia nanao sonia ny projet PAZ tam'izay any zany ny maheno hoe misy rondin de bois de rose tratra ao Singapour ary avy aty Madagasikara za ataoko ngamba eo amin'ny ray volana navotendry ato eo na roa volana tsy tadidiko tsara de tam'izany moa mbola vaovao ny tena any émission mbola tsy afaka nanao n'iny fa niverina avy aty am'izay zany zay vao ny prendre en main le problème ny zavatra nisy namana Joara Voajanahary rehefa natao ny investigation rehetra dia iny bois de rose iny a dia niainga tao amin'ny faritra Sava iny le jour nanaovany Andriamatoa Rajaonarimampianina fianianana teo Mahamasina zany hoe ny préparation reny 30 000 rondin zany a tsy vita ao anatina fotoana fohy kely au moins roa volana zany ny préparation zany mois de février ny filoha Rajaonarimampianina nao fianianana iny no miainga ny chambre nitondra azy zany hoe mandritra n'le nisy période na vida kely teo zany a mandritra ny élection reny no manao ny préparation manondrana ireo trafiquant tam'le izy de rehefa tratra moa zany iny a dia nisy mission tsy maintsy nataony gouvernement comité de pilotage nizara roa ny mission tamin'io équipe anankiray a nandeha nanao ny Afrika Kenya Zanzibar etc dia équipe anankiray izay a niaraka tamiko sy Andriamatoa conseiller ny premier ministre tam'izany Andriamatoa Zafera ancien ministre ny enseignement supérieur non ancien ministre ny affaires étrangères ngamba izy zay dia Andriamatoa Tahir zay zany technicienne tao amin'ny MAE Tahir Miakadaza izay a lasa secrétaire général ny ministère ny zay telo lany nandeha tany Singapour rehefa tonga tany de niaona tamin'ny autorité singapourienne afangano izy président fa BDP fanontany apetrako aminao rehefa tafoana tamin'ny Singapour autorité anao a nafantatra ry zareo hoe tonga ty tokoa io zavatra io tonga any aminy efa tratrao le izy efa tratrao amin'ny portny Singapour dia nataonay moa zany de niconstaté aloha de rehefa avy eo a ny fanazava tam'zareo ny mission nay tany de nanazava hoe tena any état malagasy eo satria ao amin'ny document zay nanaovan'ny zareo ny trafic de milaza fa hoe tsy avy any a Madagascar eo fa avy Kenya mazava ho azy satria ny document miala eto nge tsy misy fa ao Kenya zareo no manao ny document afahana mitondra ny entana zany nafatarana an'izy avy aty le izy
ny afatarana an'le izy natao ny investigation de efa nanao investigation zay taty aloha nafatarana an'io dia nisy koa ny fakana échantillon natao nalaina échantillon ny bois de rose reo a ny analysena tamin'ny université d'Antananarivo nafahana ny déterminer fa espèce na bois de rose avy aty Madagasikara io zany daholo ny zavatra natao dia niverina moa zahay zany a rehefa avy nanazava tamin'zareo de hoe iny atao ahoanareo zay zany ny plaide hoe avereno any aminay io a fa anay reo nandeha ny fotoana dia misy am'izay le olona mandeha manao négociation ny olona nanao négociation zany tamin'io a dia nisy solitenany conseiller ny filoha tamin'izany fotoana zany no nanantona hoe monsieur le ministre ty misy taratasy tokony siniavinao za moa zany tonga de tsy nanaiky nao asoronareo a de tsy anao an'io iny le taratasy io zany le tenenin zareo hoe za nanome autorisation tsy taratasy tsy sady tsy nanome autorisation a fa tsy taratasy manome autorisation io fa le voalazan'ilay taratasy de hoe ara-dalàna ve tsy ara-dalàna io fanondranana bois de rose io ny fialana io teto Madagasikara de tsy nanaiky nanao tsy nanaiky nanao sonia de nandeha tany zany le izy inona nefa ny zavatra nisy rehefa nandeha za moa zany après n'iny a de nafindra tany amin'ny ministre ny élevage ao amin'ny ministre ny élevage a zany a zay vao misy milaza hoe misy taratasy misy soniavoko tany tany Singapour de taratasy zay ny proposena na tao amin'ny restaurant Orion nanovana proposition nanovana sonia za tsy nety nanao fa rehefa avy eo moa za zany nafindra tany amin'ny élevage dia taorinan'izay a nandeha am'izay zany a noho nyny fisinany taratasy iny dia nandeha am'izay zany a ny procédure judiciaire taty Madagasikara hoe nito fa hoe za zany nohatrany hoe complice n'le olona nanondrana an'le izy le olona mpanondrana amin'io a tsy natao enquête a sady tsy natao enquête tsy nisy enquêté fa za zany natao hoe complice a zany dia natao enquête teny amin'ny Bianco tao amin'ny Bianco nazavaiko ohatrany fanazavako anao zao mihitsy a ny zavatra nyteniko tamin'ny Bianco fa nyteneniko tamin'ny Bianco farany de tsotra hoe ianareo ve de tsy mahafantatra mihitsy hoe iza ny aorina mitony fanondranana bois de rose goavana be tony sanganena le mpanao enquête moa tamin'izay fa ny raiketiny zareo tao amin'le PV teninao zay teniko zay soroato a zay satria toizako zay oa raha ohatra ka hoe misy ny fanontaniana eny amin'ny haute cour de justice nandeha am'izay le dossier zany a tany amin'ny haute cour de justice tany amin'ny assemblée nationale ny nahagagana nefa namanajoara voajanahary taty aorina tsy tatao amin'ny assemblée nationale io dossier io inona ny antony satria clôturé zany a lasa classé sans suite le dossier ny andriamantoa Mamy Ravatomanga tany amin'ny PNF zay makasika momba ny fanondranana bois de rose sy le bien malaky ka raha ohatra zany ka mandeha ty dossier ao amin'ny assemblée nationale ty dia lasa miteraka fait nouveau ka anokatra ndray ny fanadidiny ary anisan'ny zavatra ny exploitenay zany am'izao fotoana zao tany amin'ny FCC tany Maurice satria ny triko andriamantoa Mamy Ravatomanga tamin'io dossier io any amin'ny FCC Île Maurice fa mbola itory ihany koa eto Madagasikara satria enina taona zany a voatery tsy maintsy nao exil satria saika ny vonono zareo saika ny vonono zareo physiquement zany saika ny vonono physiquement za zay ny antony alapy zay ny antony alapy satria ndisy renseignements généraux zany ny avertir hoe il faut que tu partes tam'izay fotoana tam'izany fotoana zany le renseignement azoko a de hoe zay John Nelita no vonono nantsoko John Nelita hoe ho vonono sika noho ny raharaha bois de rose John Nelita tsy nino jour pour jour un mois aorina ny antsoko ny John Nelita dia maty iny John Nelita ono a
mazavy zay tehiteny antelymaraparany hoe madio tanteraka am'izany resaka fanondranana tsokosoko bois de rose zany zay tianao tenenina zany tsy misy mihitsy raha misy olona afaka manao témoignage hoe nomeko autorisation na hoe ny fanaraka tamiko anondrana bois de rose teto Madagasikara dia tsy asehoy ary tsy tokony tsy mila ny ACG kory ny tsaranamo zany fa vonona na ny tribunal ordinaire azy raha fihezina ane zany tamin'ny tsy mbola minisitra kory ianao nefa nandeha le izy zay indrindra zay le izy io ane opération nataony zareo tamin'ny transition farany transition zareo nanao ny opération io azonao farany transition zareo nanao ny fanondranana an'io fa rehefa natao ny investigation namana joara voazanahary de zao fantatro daholo zany ny mode opératoire an'le mpanondrana zao ny mode opératoire misy boss anankiray any Chine io boss io dia manana olona tokisana anankiray ihany teto Madagasikara io olona anankiray teto Madagasikara io no ny fanakaiky tamin'Andriamatoa Mamy Ravatomanga ka le volan'le chinois boss be avy any Chine dia makao amin'ny compte Mamy Ravatomanga sy io boss be anankiray teto Madagasikara io ihany koa paix à son âme fa efa maty moa izy gasy izy mety isinoko io dia ao zany le vola no miditra am'ireny casino sy anina rehetrarehetra reny teto Madagasikara zany hoe Ravatomanga zany ny anisan'ny ohatrany nataony tamin'ny resaka volamena tamin'ny nanitrany fitondrany rajoelona farany teo ihany hoe izy zany tsy maintsy manome feu vert an'le olona anondrana bois de rose raha tea tafavoaka fanondrana bois de rose nisy trasina vola 5 millions de dollars tao natratra tao amin'ny compte Ravatomanga rehefa natao ny investigation tany amin'ny PNF le 5 millions de dollars io tamin'le boss tany a Chine avy any Chine rehefa natao zany ny investigation le 5 millions de dollars dia vola avy tamin'le chinois izay nandray an'le bois de rose tany Singapour no niditra tao amin'ny compte ny Ravatomanga mazava zao ianao antelymaraparany tavaverina somatsara eto Madagasikara rehefa tsy otsony ny fitondrana ny régime rajoelona de tonga ao an-tsain'ny olona de hoe anaova faty politika antelymaraparany ary hitatsika ary maika moa fa hoe misy mamoaka le dossier bois de rose iny de io ianao fa za tsy teny amin'ny tety media tsy mialatsiny koa fa hoe manazavy ianao marina ve le hoe manao valifaty ny tena ampinty anao eto sanatria tsy valifaty politika ny ataoko fa kosa mba tsy isiany zavatra ohatran'ireny tsony dia tsara ampahafantarana malagasy marina zany tena victime na attaque médiatique fotsiny ary tsisy afa-tsy groupe de média n'Andriamatoa Mamy Ravatomanga no ny attaque ana tamin'ireny inona ny antony ny stratégie n'Andriamatoa Mamy Ravatomanga rehefa misy olona zay atahorany mety amoaka ny marina momba azy dia koleny amin'ny alalan'ireny média rehetrarehetra nanan'ireny reny zany no anaovany an'le koleny am'ireny ianao zany dia mazava ho azy za tam'izany tsy manana ny possibilité afahako mirépondre azy satria ny patron presque ny patron de presse voafeny daholo ary natanjaka be ny groupena médiana miaraka amin'ny groupe Viva moa zany tam'izany dia ohatrany hoe zay teneniny zany no marina fa nandritrany exil koa de miteny foana hoe tsy maintsy mbola hoisy ny fotoana ilazako ampahafantariko ny vahoaka malagasy tonga zao le fotoana tonga zao ny fotoana zany hoe efa projet koa tam'izao vao tonga ny saikanao hoe hiakatra plateau fa kosa mbola tsy nisy ny possibilité nafahako an'izay moa zany de zao azany manao an'le izy tsy valifaty politika ny ataoko
satria raha valo faty politika ny nataoko dia fantatrao tsara fa saika vonono zareo a ny alako teto za mbola tsy mana heritreritra hoe amono olona zany aloha za mpivavaka tsy manana heritreritra amono olona mihitsy a fa kosa iza ny olona malagasy tsy nahita ny zavatra tsy rariny nataon'Andriamatoa Mamy Ravatomanga sy Andriamatoa Andry Rajoelina teto tsisy nahalala an'izany daholo hatramin'ny mpiara-miasa amin'ny Mamy Ravatomanga amin'ny gropony a miresaka amin'ireny a dia miteny hoe tena ohatra ny gadra misy ohatra ny afaka gadra zay raha vao lasa izy rehefa tany ivelany ianao a nanao exile dia tsy nitsahatra ny termaraparany nanakina ny fitondrana Andry Rajoelina dia nefarany anisan'ny tena nandray anjara ve ianao a amin'izao fitondrana ny refondation zao rehefa any ivelany mantsy ianao namana Zoara Voajanahary dia manana recul manana recul ianao zany a dia manana fomba fijery ianao hoe zao ny zavatra tsy mety afahanao ihany koa mieritreritra ny hoe inona ary ny tsy nety nataoko tamin'za mbola tany Madagasikara tamin'za nitondra dia jerenao koa ny ataon'ny mpitondra amperinasa reny zany a ny afahanao manatsoka lesona hoe zao zany a ny zavatra tokony atao zao ny zavatra tokony ho evitena akana lesona ireny entina hiatrena ny fiainanao avy ka zay no mpanao politika any exile dia neo anatin'ny heritreritra physiquement ianao a dia miaina amin'ny confort fa psychologiquement tsy milamina satria ny fitiavanao ny tanin-drazanao zany a dia miboiboika foana isan'andro ary a soreny ianao zany raha ohatra ka hoe mijery ny vaovao international hoe miana amin'ny firenena anankiray ohatr'izao surtout mijery ny Burkina Faso mijery ny Ghana mijery ny autre pays africain zay efa lasa na ataotsika raha Tanzanie zany efa lasa ry zalahy dia mametra-panonteny hoe manindona ary Madagasikara no ohatr'izao dia tsy maintsy mitady vahoana ianao inona ary ny atao natao daholo ny hetsika fanentanana hetsy-bahoaka rehetra tsy nety nandeha dia voatery tsy maintsy mitady option hafa ianao amin'ny matematika manko namana Zoara Voajanahary dia tsy maintsy misy ny axe anankitelo ampiasainy x y z ka rehefa mandeha manaraka ny x ianao midofotra manaraka ny y ianao midofotra dia miakatra manaraka ny z ianao zany z zany option z zany nataonay a makasika ny fiarana miasa tamin'ny GNZ sy no kapsady dia ankehitriny ianao a mpanolotsaina manoka ny filohan'ny refondation ty tonga dia mahitsy ny teniko mpanjaka aleo raha tsy mpanjaka tsy zay raha tsy mpanolotsaina fantatrao tsara zay fomba fiteny efanitry ny fahamonina zay ianao ve mieritreritra fa manolotsaina araky ny tokony ho izy an'Andriamatoa colonel Mikaël Ndendrina ny tiako hoe tena izy a tiako hoe tena izy hoe araky ny foto-kevitra tiany nitondrana azy sy zay fieritreretanao hoe ho tsara am'izay ty fireneny ty efa lavalava ihany a ny fotoana ny fandraisanay fandraisanay eo a satria sy za rery tsy izy tsy colonel rery fa ekipa ary colonel zahay koa ekipa taty dia efa misy foana ny fomba ny lamina apetrapetraka zany mba hoe tokony ohatrohatran'izao ny zavatra ho isy tadidiko tsara colonel ny teny tamiko hoe mampalelo anay ny faritra misy anay androerangady tambatambazan'olona mivary ray kapoka ozy izy talohan'ny fitondrany natongavany teo fitondrany zany resaky zany talohan'ny natongavany teo fitondrany zany talohan'ny natongavany teo fitondrany zany ary misy responsable politika avy any am'zareo no nanao an'izany tany za moa tsy tonona anarany olona tsy dia zay no obgen'le firesantsika
rehefa nisy zany a ny fifampiresahana hoe tokony izao mba haedivana ny tena tao anatin'le izy de hoe lutte contre la corruption iny zany aloha zany a de hoe aleo a mba tena hiadysika ry zalahy aleo tsika mba hametraka marina zavatra hamokatra hoan'ny firenena mba hampiakatra ny production hampiakatra ny PIB ny Madagasikara fa tsy hanao business ivarotra tany fotsiny ivarotra site touristika fotsiny fa mba tena hieritrehitra hoe inona ny zavatra ho apetraka isam-paritra eto Madagasikara inona ny rafitra ho apetraka eto Madagasikara mba ahafahan'ny Madagasikara miohitra ohatran'ireny a firenena afrikanina zay efa lasa ireny zany no resaka tamin'izany a ary de ampiarina vizy am'izao hatram'izao zahay zany a za manokana dia tsy mikosomaso miteny amin'ny filoha hoe rehefa misy zavatra hitako hoe tsy mety de miteny za tsy zaran'le olona hoe misy lelaka zany peni oui non tena tsy za zay na nireo namako niara-nitolona tampoko i ministre Fanirso rehefa misy zavatra hitako hoe non il faut pas faire comme ça dia torona hevitra izy tsy hoe mibaiko azy zany fa manoro hevitra azy manome sosokevitra azy de mba mieny very ny fomba firesahana azy iny tsy maintsy jerenao zany a d'une manière très diplomatique mba tsy toucher ny ambition-ny olona miaino zareo ary mampiatra hatram'izao aloha ny zavatra rehetra ndresako a dia anisan'ny anisan'ny hoe liady amin'ny kolikoly antely maraparany ve manaika fa tsy misy kolikoly ntsony any amin'ny faratapony ihany le tena avolenta mihitsy zany satria ianao manaika fa tany amin'ny faratapony any le kolikoly tamin'ny fitondrana teo aloha ny teny hoe tsy misy tsony any amin'ny tapony amin'ny faratapony any a sarotra fa kosa za izany dia manaramaso ary sarotiny rehefa tiana ny olona namana voajoara voajanahary a dia aleo tenenina raha ohatra ka misy zany fa tsy anaraka fotsiny ianao hoe oui fa raha izay kosa maheno na mafantatra hoe misy an'izao dia miteny zahay hoe ry président monsieur le haut conseiller monsieur le conseiller spécial namana monsieur conseiller technique namana zao ny zavatra heny mandeha ka aleo mba ahitsy zay zavatra izay zay zany a ny teny ifamehezana za tsy milaza hoe za no tena idéal ny olona tsy maintsy manana ny faiblesseny daholo fa ny raha ianao a olona nandalo exil politique mandritra ny mihoatra ny 5 taona ka tsy tonga saina am'izay hoe noho le fikorontanany système ao amin'ny fireneko mahatonga an'izao zavatra zao dia ianao zany ny olona tena stupide indrindra iresaka politique sika andriamatoa antely maraparany am'izao fotoana zao a de le hoe andeha ho any amin'ny fikaonandoha-pirenena ny tena anisan'ny antom-pisiny ty fitondrana ankehitriny ty manahoana ny fahitanao ny fanomanana azy io misy zao antoko politika marobe milaza hoe tokony ny charte ny transition aloha no atao aona ny fahitanao an'izay raha ny fahitako azy namana joara voajanahary de zao raha izitsika hoe fanavaozana moa ny filazana fa refondation zany ny anany izay terme refondation zay zany tena tiako hoe inona moa no ilazana hoe refondation raha manao refondation anao de misy hoe fondation misy fond ao raha ohatra zany tsika ka anorona trano dia tokony manana ny plan aloha hoe plana trano ohatran'izao no tiako ataoko bengalo ataoko zao nisany étage etc iny zany ny sariny Madagasikara tiatsika ho apetraka eo hoe ohatrany ahoana ny sariny Madagasikara tiatsika ho isy afaka 2 taona afaka 5 taona afaka 10 taona dia apartiran'iny sariny Madagasikara iny am'izay a ny ametrahana ny structure rehetrarehetra ny anaovana ny
fondation hoe inona ny fondation afaka misupporter étage ve no atao sa fondation ho ana villa basse plein pied ohatrohatran'izay zany ny tondrako azy le resaka hoe fivoriana politika tsy ratsy satria io koa aloha zany aza mieritreritra fa hoe ny mpitondra samyrery no afaka hitondra ny anjara brikiny ao amin'ny fanorenana ny Madagasikara fa ny rehetra afaka mitondra ny anjara brikiny daholo fa le processus atongavana an'izay zany no samy manana ny heviny satria raha iresakisika zao miteny le fondation namana Lazare Ferson dia hafa ny azy ny eritreretiny hoe zao ny processus itondrana le fondation izahay koa zany de mahita hoe zao ny zavatra tokony ho apetraka inona ny structure tokony hipetraka eto inona ny lalàna tokony avaozina inona ny lalàna ifehezana ny tany sy ny fanjakana aiza daholo inona ny rafitra ao apetraka inona zany hoe le constitution zany aloha tsy maintsy ino ny hipetrahan'le loi fondamentale iny de miainga amin'iny daholo ny lalàna misy lalàna efa tokony tsy ampiasaina tsony eto Madagasikara tokony ho avaozina namana joara voazanahary efa obsolete dia avaozina zany zay zany ny esprit nle refondation eritreretiko hitondrana an'le Madagasikara makany amin'ny sehatra tsaratsara kokoa mba amiratra toy ny reny firenena hafa any Ghana mo teneniko foana satria tena hitako ny système de gouvernance any am'zareo tena hitako hoe mipetrapetraka tsara marina fa mbola misy koa ny corruption any fa tsy mitovy amin'ny corruption misy amina pays africaine sasany don Madagascar Ghana aloha tena anisan'ny bon élève du FMI ony hatramin'ny ela mihitsiny de hita mihitsy efa mampolo taona ny lasa zay de am'izao izy manomboka hita be mihitsy hoe lasa manomboka lasa mihitsy Ghana voilà farany manakevitra anangana toko politika ve antelo maraparany sa nareo ampereremao ve mieritreritra hoe anoy an'ity aorina zao fitondrana misy am'izao fotoana hatramin'izao aloha zay ny mission le transition dia ametraka an'lay rafitra zay ahafahany olona mitondra any Madagasikara makany am'le tanjona zay anangana ny toko politika mbola tsy de mbola tsy za manokana aloha mbola tsy tonga amin'izay fa manana association manana association zay manao asa eny amin'ny vahoaka association zanaka ambanivolo reny zany ny eritreretiko hoe ahitatra tsikelikely makany am'le district hafa ao amin'ny région misy satria za anisan'ny olona régionaliste mafana fo namana Joara Voajanahary fantatro ny potentialité ny région misy ary tena tiako mba hoe ahazo ny tombontsoa am'izany ny mponina ao amin'ny région misy zay ny mahatonga anah hoe aleo aloha atao tsikelikely au niveau ny région misy ny association fikambanana zanaka ambanivolo zany hoe régionaliste ianao mety ho fédéraliste mihitsy koa zany rehefa hoe au niveau national sarotra be ny lazana n'le fédéralisme raha ny hevitro manokana ny problème an'le fédéralisme tsy ratsy ny fédéralisme fa le contexte namoahana azy tamin'ny 91 no lasa natonga azy hoe ohatran'ny rejeté ny malagasy satria navadiky ny olona au tribalisme ny fédéralisme fa za kosa nefa nahita structure de gouvernance be da be amina firenena hafa zay koa no mahatsara an'le hoe na de hoe ratsy ny exil anananao manao analyse ny ahafahanao manao analyse ny structure amin'ny pays samihafa zany raha za mahita ny any Madagasikara dia ny structure mitovitovy amin'ny any Suisse io zany hitako hoe zava-dehibe zany ny any Suisse mako zany état régional ny filazana azy état régional zany hoe misy ny gouvernement central
fa misy ny état régional le canton sy rehetrarehetra izay a migouverner ny faritra kely misy azy de zao raha nyresaka éducation eto amintsika fotsiny resana même i France io any namanajoara voajanahary ny EPP amin'ny commune dia ny mairie no mitantana ny EPP amin'ny commune ny école primaire za publique fa tsy ny amin'ny ministère zany dia migérer ny fonction ny mpampianatra fa ny fampandehanana ny EPP amin'ny commune dia ny mairie no manao azy kamotsotro zany eto amitsika tsotro zay ny amitsika ny eto amitsika zany a dia matetika ny gouvernement central daholo ny manao zava taloha izy io mba nisy kely ihany ao niveau Cisco migérer ny zavatra sasany fa am'izao fotoana zao tompoko même ividy papeuvelin dia mila miantso ny amin'ny central hanao passeport ny olona any angodingodina ambany volo aminay any zany hanao passeport fa mba hoe tia andeha andafy satria misy olona manakatao afaka mamango ny fianakaviany de miakatra tia Tananarivo telo andro izy miala eo angodingodina mandrapatonga mananjary andro ray izy tonga eto efatrandro zany ny lanina eny andalana hanao passeport fotsiny aloha ankoatrany hoe angataka visa normalement ny fanaovana passeport zany amiko tokony au niveau ny région ny fanaovana azy ohatran'le omena ohatran'ny fanomezana karapanondro e au niveau ny région nanaovana ny passeport fa les systèmes de suivi et de contrôle mba sisy ny falsification no apetraka tsara isika zao anatin'ny périodena efa avancé be ny resaka technologie dia zany zavatra ohatr zany zavatra eritreretiko surtout ny resaka gestion budgétaire décentralisation budgétaire eritreretinao fa ny vola azo eny amin'ny commune dia versena amin'ny trésor de miakatra ty aloha dia manome subvention ny commune ny fanjakana safoy be sy ny région koa ohatra zany normalement tokony efa manana ny budget miaraka amin'ny LFI ao anatin'ny LFI zany de hoe tia ny budget ny région ary de mampiasa ny budget ny ohatran'ny ministère rehetrarehetra ny région farany indrindra tena farany de foy kely président te tatana ny vatovavy mihitsy ianao zany raha élection raha mandeha ny élection régionale de tena motiver milatsaka ho chef de région fa raha mbola io désignation io a tsy mety aminao tsy mety amiko de surtout ny structure koa zany raha mbola io hoe andefasana ny aty amin'ny foy be ny mandefa budget ho an'ny région ary tsy fantatra hoe inona ny critère évaluena le budget alefa amin'ny région fa de zay tiatiany le mpitondra eo zany hoe andefasanao 7 milliards ny ary amin'ny région vatovavy de ino ny tonga any andefaso 700 milliards ny amin'ny région analamanga de ino ny alefa zany tokony misy critère sur quelle base ny afahana mi déterminer ny budget ho an'ny région anankiray mazava dia élection tokony ho élu zany ny chef de région fa tsy désignena ohatran'io foana satria lasa misy lelaka le olona zany fa tsy tena monsieur concentré am'le ampandrosoany ny faritra misy azy misaotra tompoko tapitra ny fotoana atsika isorana koa isika nanaraka zany hatramin'ny farany veloma tompoko